Ary andray ny tenin'Andriamanitra isika dia alohan'izany rehetra zany dia andao hiaraka hivavaka indray. Tonga ny fotoana ry Jehovahandriamanitra io izay andrenesanay ny feonao. Teo ny fotoana izay namenazanay voninahitra amin'ny alalan'ny hira isan-karazany. Hira izay navoaka ny fonay, tsy hira tamin'ny molotra haiko fa avy amin'ny fonay. Ary teo ihany koa ny vavaka izay nataonay ho rehanao, entinay hanomezana voninahitra anao. Ankehitriny tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao. Aoka izay fanahy rehetra fanelingelenana amin'izay rehetrarehetra tsy avy aminao dia hodidiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsirana fahefana eto zany. Na iza na iza toerana misy anay dia ny fanahinao masina no mandrakotra anay, ahafahanay andray ary hitondra soa amboly ato anatinay tsirairay avy ny teny izay ho renesinay. Mitenenanao raha eo ny anaranao Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay ho raisitsika androany dia voasoratra ao amin'ny Korintiana 5:20. 2 Corinthiens 5:20 dia voasoratra toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa dia iraka solotenan'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'ny Andriamanitra ane ianareo. Averiko indray mandeha. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Amen. Zany ten'Andriamanitra zany no entintsika hifampahirezana indray androany. Ten'Andriamanitra zay mifanahaka tokoa amin'ny vaninandro ankehitriny. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia raha antsika malala na tsy ho tantarany intsony aza dia ny toe-javatra ho an'ny olona izao tontolo izao. Ny zavatra mitranga dia zavatra mifara amin'ny fahampitehan'ny siansa. Fa antsika kristianina kosa ny zavatra mitranga dia hoe mariky ny fahatomoran'ny andro. Fahatomoran'ny andro izay iverenan'i Jesosy. Satria voapirofo amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra izay mitranga, ary ny zava-doza dia zao hoe lasa manao toy vakana ny karazana aretina izay tsy sitran'ny olombelona intsony. Ny eo tsy hita ny fanafodiny, ny eo ihany miditra ihany indray, ary tena mifara amin'ny hoe fandringanana miandalana ny zanak'olombelona. Inona moa ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'ny zavatra mitranga ohatr'izao? Tian'Andriamanitra tongavana dia hoe miverina amin'Andriamanitra ny olona tsirairay avy, plus mipotra ny zavatra sarotra. Raha nijeritsika hoe nisy nanomboka tamin'ny 2010 ny karazana hoe tremblement de terre, mahery vaika be dia be mihitsy nanomboka tany Chine, tany Chili, tena hoe naringana olona maro, ary ao anatin'ny taona anankiray avokoa zany nanomboka ihany koa ny karazana tsunami 2012. Efa tena hoe atombotra tokoa le andro iverenan'i Jesosy, fa isika no ilain'Andriamanitra zany mamikitra satria efa fotoana tsy fahatorizana intsony izao. Be dia be ny zavatra mahavariana, be dia be ny zavatra mahasarika ny fotsika amin'izao andro faran'izao, satria ny tenin'ny soratra masina moa dia milaza mihitsy hoe isika any amin'ny Timoty 1:5-12 isika dia mirosoa amin'ny finoana masina indrindra. Zany hoe tokony miroso hatrany amin'ny fitazomana amin'ny finoana mematotra, ary mahatonga antsika hanana fifandraisana be dia be kokoa amin'ny Andriamanitra izay inontsika, izay manamasina antsika. Inona zany no zavatra mitranga amin'izao andro faran'izao? Andro faran'izao ary be dia be fisarihana, fanelingelenana, be dia be ny zavatra hoe tsy hoeverin'ny olona. Ny olona samy miazakazaka daholo amin'ny zavatra manahira anazy hoe mety rapitso misy mosary, efa voalaza amin'ny Baiboly zany. Rapitso mety misy fahafatesana be dia be, efa voalaza amin'ny Baiboly zany. Fa inona no position sy positionnao? Position sy positionnao dia voalaza an'io tenin'ny Paoly hoe mila mampilaza zany tsika rehefa miresaka hoe mihavana amin'ilay pahary antsika,
le nahary antsika rehefa nahary antsika zanak'olombelona dia tsy nahary ny atao hoe aretina, tsy fotoana naharin'ny aretina. Raha ohatra ka accessoire ilain'ny olombelona ny aretina dia tany am-paindohana angamba dia efa tokony nisy hoe tamin'ny andro fahenina nanamboatra olona izy, ary tao akaikin'le olona koa nasiany ihany koa nanamboatra aretina. Zany hoe en parallèle foana raha tena zay le izy, en parallèle niaraka tamintsika foana ny atao hoe aretina, arety mandringana tsy maintsy misy. Zany hoe noezahan'Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha ny atao hoe aretina ho fikapohana ny olombelona zay naditra tony nataony tamin'ny zanak'Israely. Miteny mihitsy izy ary amin'ny Deutéronomia 7:5 hoe esoriko aminareo tsy ataoko ho azo ny aretina zay namelezako any Egypta hozy izy, zay mandringana ao anatin'ny fotoana fohy mandringana olona amanjatony, satria vetivety kely ny fianako io aretina io. Dia reny zany no nataon'Andriamanitra voady hoe tsy ataoko mahazo anareo ny aretina zay namelezako any Egypta. Zao nefa zasy anao fa maninona no misy ny aretina tafaraka amin'ny olombelona amin'izao andro farany zao. Ozy izy David zay any amin'ny Salamo 8:3 hoe tsy misy tsy marary ny tolako noho ny fahatezeranao, ary tsisy zay tsy marary ny lohako noho ny fahotako. Miandalana miaradi amin'ny mpanota ny atao hoe aretina, fa tsy miaradi amin'ny olona marina. Averiko indray mandeha, tsy miaradi amin'ny olona marina ny atao hoe aretina, fa miaraka amin'ny olona mpanota. Ary Jesosy Kristy rehefa nanala ny fahotana dia niara-niala tamin'ny fahotana ny atao hoe aretina. Andriamanitra rehefa nikapoka ny olona tamin'ny aretina dia Andriamanitra ihany koa no manasitrana ny olona rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona. Rehefa tao anatin'ny atao hoe fahotana ny olombelona dia en parallèle niaraka amin'ny teo foana natao hoe tandindona aretina izy. Amin'ny fotoana zavatra kely tsisy tika dia tratrany aretina. Kanefa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nampanaovin'Andriamanitra ny mission anankiroa zay efa fantatsika hoe naka n'le fahotana izy dia tsy vitany hoe fahotana fa nanaraka ihany koa ny aretina. Arak'le Petera 1:2 hoe nitondra ny aretintsika rehetra izy ary dia kapoka taminy no nanasitranany amintsika. Any Isaia 7:3 dia milaza zao ten'Andriamanitra hoe ny mponinao dia tsy hisy teny hoe marary ary ny olonao dia voavela heloka avokoa. Ny mponinao tsy hisy teny hoe marary satria inona ny antony? Rehefa sady afaka ny aretina nentin' Jesosy no voavela no endrikany fanamarinana. Zay zany dia hoe justificatif ny atao hoe la croix mitondra ny aretina sy nanala ny fahotana. Tsisy nilaza intsony ozy izy ny mponinao hoe marary ary ny olonao dia voavela heloka. Zany hoe taorinan'ny la croix zany zay rehetra hitoeran'ny fanan'Andriamanitra zany dia tsy tokony aretan'ny aretina. Tsy mahajanony aloha ny aretina fa manao démonstration ny atao hoe zanak'Andriamanitra marina ve ianao. Satria raha ohatra ka tena hoe tsisy aretina mipetraka ny olona anankiray dia ohatran'ny hoe Jesosy zany tsy tokony nalaina fanahy tany anevitra, fa rehefa zanak'Andriamanitra dia raha alaina fanahy foana izy. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa hoe zanak'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ho marina eo amin'ny fiainanao, zany hoe efa nentina ny fahotana ary efa nisitranina ny aretina. Eo amin'izay zany zavatra tia natongavana hoe manoloana ny zao epidemia anaretina izay mandripaka olona marobe zao, inona mission tian'Andriamanitra ataon'ny kristianina. Mission tian'Andriamanitra ataon'ny kristianina dia araky ny tenin'ny Paul teo le 2 Corinthiens 5:20 hoe
mihavana amin'andriamanitra ne ianareo satria io andriamanitra havananareo io le voalazany salamy fahatelo am'zato andininy fahatelo hoe izy no mamela ny elokareo rehetra no sady manasitrana ny aretinareo rehetra. Izy lay manala ny fahotanareo rehetrarehetra sy manasitrana ny aretina rehetra sans exception. Ninina aretina dia rehefa manantona an'andriamanitra ianao tonga de miara-mihitsana daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsy misy akory ny atao hoe loto. Aretina egala loto manantanina ny ain'olombelona. Kanefa rehefa manantona an'io andriamanitra io, manantona an'io Jehova raitsika io amin'ny alalan'ny fandraisana an' Jesosy sy fanosorana an' Jesosy, dia mazava ho azy fa voafafa tanteraka ny trano manodidina anao sy ny akonanao. Zay ilazain'ny salamy faraika am'zato, salamy faraika am' sivifolo andininy fa fito ka hatramin'ny fahasivy de milaza hoe andre misy arety mandringa anao izy, andrenao fa misy arivo lava eo kavananao fa hijery fotsiny ianao. Zany hoe tsy ny masika no fiarinao, fa na tsy manao masika ary ianao ka misy mitripotra be da be eo akaikinao, hijery fotsiny ianao izy. Fa maninona tsy akasika anao zany, satria ny tanan'andriamanitra rehefa mitsotra manamarina ny teniny, ary mbola nampiny kadoany amin'ny andininy fahafolo hoe tsy anakaiky lay anao ny loza ary esoriny aminao ny aretina. Zavatra mahafinaritra be mihitsy hoe inona zany a, tena hoe tian'andriamanitra seho am'izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainany zanak'olombelona zao de hoe ampihavanana amin'andriamanitra ny olona. Rehefa miaraka amin'olona ianao miresaka am'le resaka ao am'le tena grave be mihitsy le fiainana, grave be daholo, satria ny coronavirus ane tsy hoe ny fahasalamana ihany no atakeny fa fahasalaman'ny fiainanao mihitsy no atakeny. Satria rehefa jerena na any amin'ny fividianan-tsakafo a rehefa mitady tsisy, mitady hiditra any amin'ny atao hoe crise mondiale, zany hoe tsy hisy tsonona ny sakafo, crise hatramin'ny asanao, tsy hisy tsonona ny volomenanao, tsy hisy tsonona ny vola ividananao sakafo a, zany hoe miafara amin'ny atao hoe mosary. Kanefa tsy zay sitrapon'andriamanitra fa zao ny tenin'andriamanitra. Loza rehefa tratra zany mosary zany ny olona anankiray hoe idirany ny atao hoe loza. Tenin'andriamanitra dia milaza any amin'ny ohabolana toko voalohany andininy fahatelo amby telopolo dia milaza hoe izay mihaino aho izy andro fa izay tsy atahotra loza, tsy atahotra loza. Fa amin'ny fotoana ianao zany no mieritreritra be, amin'ny fotoana ianao no misalasala be, amin'ny fotoana ianao be fanahina be, dia mitovy amin'izao tontolo zao ihany, mitovy amin'ny mponin'izao tontolo zao ihany miara tebiteby. Satria ny Isaia 26:3 dia milaza hoe izay manao saina miovaova izy dia tsy arovana amin'ny fiadanana. Nefa tsika rehefa miaraka amin'ny tompo dia mipetraka ao anatiny atao hoe fiadanana. Olona manana, raha ohatra ka hoe mandeha ataoko ohatra fotsiny hoe manao voyage zany tsika, mandeha taxi brosy andeha ho any amina toerana anankiray miala-Antananarivo, andeha ataontsika hoe ho any Tuléar. Malaza be hoe be dahalo ny Tuléar, roton'ny Tuléar. Tena milaza aminao fa raha mandeha anao zany amin'ny alina, tonga mandrapatonga maraina ianao zany tsy maintsy voatafika ny dahalo ianao raha tomobile ray. Kanefany ataovy hoe ianao reny ny olona civil ao anatin'le tomobile andehananao, fa tsy isan'izay miaramila blindé miaraka amin'ny kalaknikov manao tenue civil daholo miaraka aminao, na ny chauffeur ara dia miaramila. Ianao tsy atory aza satria maninona mandry tsisy toromasy, tsisy aya mihitsy hoe alao ho avy zay dahalo avy eo, grenade misy ny rehetrarehetra dia ianao reny ao ampovoany ao civil manana toky ianao. Dia ohatr'izay koa zany le hoe manana an'Andriamanitra ho tokonao. Na misy inona na misy mosary eo, zanak'Andriamanitra tsy maintsy mihinana. Na misy inona fahafatesana, zanak'Andriamanitra tsy maintsy arovana. Na misy inona lazainy vaovao rehetrarehetra hoe tena rapitsinareo dia atahorana misy tsy maintsy manao antististy, zanak'Andriamanitra, Andriamanitra manao ny instruction, tsisy zavatra mampatahotra. Le tompony aina mihitsy zany manome anao hoe
mbola tsy amin'io fotoana io ny angalako anao fa ny fiverenan' jesosy no angalako anao tsy fotoana andalovan'izao zavatra zao ina moa ny zavatra teny soratra masina hoe andringanako ny ratsy fanany ao izy ny rivodoza aza manahny rivodoza ao izy zay andringanako ny ratsy fanahy jentilisa ny matahotra an'izany izy fa ianareo kosa izy mandrifa izay zany hoe raha ny tenin'io Jehovah raitsika io dia mametraka atsika ao anatiny atao hoe petateraka mihitsy zany hoe amin'izao zava-mitranga zao fa tsika moa amina tany zay hoe tany tsy depino any ka lasa nataoko hoe ny fivoriam-bavaka amin'ny fiangonana ary lasa otrany hoe ravaravana daholo mahatonga amin'ny finoan'olona lasa miembotra ianao ve mieritreritra hoe raha ny olona tsika ny fa zatra mivavaka amin'ny internet zatra mivavaka amina kely ohatrao fa raha ataoko hoe ny olona any amin'ny misy azy any ny paster ny anao en ligne za mino marimarina fa mety tsy anao tena mety be deabe no lasa miembotra tsy hivavaka tsony mety ampiretina hoe dia tsy asiny feo akory ary be deabe ny anao an'izany satria ny any am-piangonana ary izy any izy tsy andro ny ray ny adiny ray sasany amin'ny atramin'ny roa sasany io adiny roa sasany io any izy zany nohatra mametraka ny tena ny tena ao am-piangonana dia avy eo izy satria tsy tena ao anatiny le tena hoe mafana amin'ny atao hoe fanompona an'Andriamanitra dia zasy ianao zany amin'izao andro faran'izao tena mila mamikitra amin'izay mihitsy hoe mila mifikitra foana tsika tsisy zavatra hoe tokony za aloha faly satria tsika na dia vitsy ara dia hitako hoe mbola ao foana ihany tsika tsisy akitsoaka mihitsy eo tsisy akitsoaka mihitsy eo dia ina zany zavatra tokony ny zavatra nataony amin'izao izy tsika Andriamanitra mila fihavanana amin'ny olombelona tia novonjena daholo tsisy tia noverana ireo na ray ary ozy izy any amin'ny 2 Petera 3:9 hoe Andriamanitra tsy mahela fiteny fikasana ozy fa tsy tia nisy overina ny ray aza mba ho tonga amin'ny fivebahana izy rehetra fomba ahoana ho ny tongavany amin'ny fivebahana natongavany amin'ny fivebahana Jesosy Kristy no nilazan'izany hoe John toko 2:30 John 12:32 dia milaza hoe raha sandratra hiala amin'ny tany aho izy hitona olona maro anantona raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitona olona maro anantona efa nasandratra ve Jesosy ienty efa nasandratra izy asan'ny apôstôly toko 5:1 dia milaza hoe zao lazainy ny apôstôly izy efa nasandratra Andriamanitra tamin'ny tanany kavanany ary izahay vavy izahay ozy izy vavolombelona fa izy nasandratry ny tompo ho tompo sy mpamonjy ame famelan-keloka ho an'ny zanak'Israely zany hoe efa nasandratra Jesosy ary efa nasandratra Jesosy dia mireklamy izy hoe hitona olona maro fomba ahoana moa zany izy efa tsy eto ahoana ny fomba hitarihan'ny olona maro izasy anao ane vavany mivavaka ane vavany vavanao ane vavany satria Korintiana voalohany toko 2:7 dia milaza hoe samy momba ny tenan'ny Kristy avy isika rehetra samy momba ny tenan'ny Kristy ianao mety tanany za mety tongony ianao mety vavany samy momba ny tenan'ny Kristy avy tsika ary zasy anao no apresiany amin'ny olona firy moa manodidina anao firy miara-miasa aminao firy ny olona miresaka aminao dia firy nefa mba nyresahanao hoe Andriamanitra mihitsy no mahatonga an'io problema io tiany hiavana amin'ny ny olombelona tia ny verina aminy tahaka ny tamin'ny androny Adama sy Eva mba tsy misy zany afa-tsy ny hoe zasy anao zany satria par génération ake ny fitoriana ny teny mety miteny angaby ianao hoe aloha aloha zahako rehefa afaka amin'ity zavatra ataoko ity vo hitory teny aloha aloha za afaka amin'ity vo hiresaka an'izany aman'olona sao dia jugen'olona eo ako za mbola be lokomena beko sao dia sanatria vo hiresaka momba n'izany famonjena zany atosyn'olona anao ara-jejo be amin'ny lokomena anao mba hitory na hoe anao ara-be lamody be tehiteny aminao androany io ianao io mihitsy no tian'Andriamanitra amonjena ny hafa io ianao mihitsy raha ohatra ianao ka olona andeha ataoko hoe sportif be ianao dia ozy izy ianao hoe aloaloha za rehefa tsy sportif atsony zay vo an'olo tena hoe tena ilazan'izany zavatra rehetra zany ianao sportif io mihitsy ny tian'Andriamanitra ampiasana amonjena ny sportif ianao io tsy miaingo mihitsy nao ampiasan'Andriamanitra amonjena ny be lamody isany ianao io mihitsy le mahay miteny frantsay be io tian'Andriamanitra amonjena ny vazaha
ianao io mihitsy amin'ny anao io fa tsy mila miova intsony fa raha voalasa le fisainana hoe miova dia zava-doza be satria zao any ka rehefa mare olona mivavaka ianao miresaka aminao zao izy ho lafa amin'ny feony fa rehefa sinao mivavaka izy lasa misaroma be ary zay zava-doza be lasa ohatranay ambamboarina andriamanitra tsy mila ambamboarina andriamanitra tsy mila zavatra fa inao naturellenao io mihitsy ny tiany a ho ampiasainy ary efa nanomezany le atao hoe fanahy jesosy kristy zany no laza any amin'ny jaona toko fa 7:4 dia milaza hoe tsisy olona mahay manantona raha tsy tarihan'ny ray zay naniraka aho izy tsisy olona mahay manantona or izy miteny hoe raha sandratriana ny tany dia hitaona olona maro anantona aveo izy miteny hoe tsisy olona indray nefa mahay manantona raha tsy tarihany ray zay naniraka ary zany amin'ny azy fiainana dikan'izany dia zao le ray zany a tsy afaka elana satria le ray io le fanahy ampidiriny ao amintsika io ray io no mamean'le fanahin'andriamanitra io le mahatonga an' jesosy any Luka toko fa 4:20 any dia milaza hoe fanahin' Jehova no atao amiko izy mahatonga itory-teny mahasoa an'ny olona ketraka toritory famonjena fanahin' Jehova ary io fanahy io koa no omena antsika zay le tenen'i Jesosy dia mandeha Jaona toko fa 5:20 hoe raha ho avy ny mpananatra dia ny fanahy ny famarinana izy ny anambara vavolombelona momba aho izy kanefa ifanahy io efa nomeny anasy ianao ary io no mahatonga antsika hoe tsika zany a no ampiavana indray jesosy nampiavana teo amin'ny lakroa fa tsika indray a no mitarika le fihavanan'ny génération théorina ho amin'andriamanitra mba hatonga azy zany a anisan'ny reo andovany fiainana mandrakizay ihany koa rehefa malala amin'ny tompo zava-dehibe tokoa zany hoe izasy ianao no fitaovana zasy ianao no iraky Kristy araky ny tenin'ny Paoly teo hoe iraky Kristy ambassadeur an'Andriamanitra etỳ tany mba hatonga ny olona zany anana fiadanana ohatra anasy ianao ihany koa marina hoe mandalo épreuve maro be dehibe tsika marina hoe mandalo ny karazana tebiteby ihany koa tsika indraindray kanefa tena ao anatintsika dia efa mahafantatra hoe inona tokoa moa ny olana raha maty rapitso ary tsisy olana ny raha maty rapitso ary satria ozy izy ny zao voalaza ny Salame 48 verset 14 dia milaza hoe zany Andriamanitra zany dia Andriamanitra mandrakizay tory izy no hitarika atsika eny hatramin'ny fahafatesana azy zany hoe tsy tokony hanana ahy zany zasy ianao ninona zava-mitranga ny ampitso satria efa manana le Andriamanitra zay ao anatintsika isika tsirairay avy dia voninahitra man'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanany amen.